Raha lava ny ahitra mety ho very ny kisoa dia nampiny Ntaolo hoe raha lava ny teny mety ho very ny soa. Fa feno arem-pahasoavana ilay teny indray izay ka nandraisantsika rehetra fahasoavana tovozy tsy rehetra. Ny antony, ny teny tonga nofo no milaza hoe vita. Ny teny narinan'izao rehetra izao, ny teny nampisy ny tany ny volavolaina, nampisy ny razantsika sy ianao. Ny teny ny tonga olombelona mba hamelona andreo faty mitsangana mivelona any am-pasana, miaina fangidiana fa satria raha nohariana dia natokana ho tiana dia iaina mantambonina ny tsoa izay nohariana tamin'ny teny fa nanonta sy nanjeny ary ny hery lasa nitevana dia very fa hevero. Tao antoom-pifaliana izay feno fitiavana, fiadanana sy fiainana ny toerana ny alana ka mazava noho izany fa ory sy hijaly dia aratra sy ho faty feno banga be tsy ampy fa nandao ny fitiavana izay antony inisiana dia natsiaro tsy fisiana fitiavana intsony fa loka izany fony. Very ankady sy maratra dia mihintsy atao hoe maty fa tafasaraka amanaina. Mba nanitatra ny sainany dia hitady singa hafa hamenona ilay banga fa natsapo hoe tena mafy izany sy ao atoby izany. Voary mila famonjena fa ny loza dia ny tena nifavery no niezaka namorona hosodoko sarisary voaloko hoe feno zato foko. Fa nisoko sy napitatra ny fery tao anaty, ny fanahiny nikaika hoe velomy izay fa maty. Izay ny vaovao ratsy. Fa izao ny vaovao tsara, ilay teny izay namorona tsy mba nitaza-potsiny izany rehetra izany na hainy fa raha very reto zanany dia noho ny fahotany. Izy tena ny fitiavana ny aran'ny lalàna hoe raha toy ianao na mafy dia isy fijinjana fa ny akotrom-pahotana dia hijinjana fahafatesana. Fa saingizy noho ny solo, nijinja ireo voafafy dia nandatsaka ny rano mba ho sorom-pamelana reto zanany nania. Izany ka fitie satria mesy ny lalàna hoe raha tsisy raha milatsaka dia tsisy famelana dia ny ainy tsisy fetra no natolony ho vidin'ny fanahytsika rehetra. Mba hiverina ao antoby dia hifaly sy hioby dia ho feno koa ilay banga tao am-po. Noho ny ain'izay natolony, ianao dia tonga soa atao an-dapanao indray izay ny halana fa izay. Reto aleo hazava tsara fa ny anaty fahotana dia tsy hoe satria nangalatra na hoe nijangajanga, reny vokatra ihany fa ny antsoina hoe fahotana dia ilay fahatapahana fisarana tamin'iray. Tafasaraka i Adama, noho izany izay taranandrehetra dia mpanonta leo hazava mihitsy izay. Lovan'olo-vaina ka tsy izay voatsaratsara amin'ny mason'olombelona no very sy mpanonta, kanefa izao kosa na tsy misy marina isika na ray aza. Finoana no asa-pamonjeny no hamerina ny very ao an-trano fifaliana dia hiova ilay natiora hoe mpanonta be fahiny. Raha toa ianao ka mino ny asa-pamonjeny tokana dia iny nisy vokany hamonjenanao indray. Ny asa-pamonjena vitany dia tsy misy ankoatr'izay.